fa misy zavatra tsy afaka ny ho azoko mihitsy raha tsy manapa-kevitra ny etra eo amin'ny fanatrehanao. Entiko eto anatrehanao ampiankofana ny foko Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsy hijery olo-kafa intsony Andriamanitra, tsy hanaraka olona fa hanaraka anao Kristy. Tsy hanaiko hoentiny zavatra misy, zavatra mitranga, ny fifaliako sy ny fanajako Andriamanitra tsy arakaraka ny zavatra hitany masoko, fa manaja anao mandrakizay aho. Anaja anao sy hanaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako isan'andro fa ianao no mitarika aho, ianao no manitsy ahy Andriamanitra, ianao no matoy izao ahy ka androany Jesosy. Raisindray Andriamanitra eo tongotra ao izay rehetra. Aoka ny sofinay tsy handre akoatra anao, aoka ny fonay Andriamanitra tsy tempo akoatra anao, aoka ny sainay tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa akoatra anao, fa marina aminay ilay teny izay milaza hoe sainitsainao andro manalina ny teninao. Milanao mafiao Tompo, very aho, very aho raha tsy eo ianao. Indro aho, indro aho Jesosy ho anao aho, milanao mafiao Tompo, fa very aho raha tsy eo ianao. Indro aho, indro aho, milanao mafia Tompo. Ambarao amin'ny fonao mihitsy milanao mafia Jesosy. Very aho raha tsy eo ianao, very aho raha tsy eo ianao. Very aho raha tsy eo ianao, ka indro aho Jesosy yo. Indro aho, milanao mafiao Tompo, milanao, very aho, very Waiza moza Jesosy, raha tsy eo ianao, fa ny masonao sofa eo ianao, mitari-dalana anay isan'andro, manitsy anay, mameno anay. Sofa eo ianao fa ny masina manafy anay, manafana anay, mandrakotra anay, mameno anay, mandrehatra anay. Alleluia, misaotra fa ny masina, misaotra ny amin'ny fahafenona ao anatin'ny tsiraray avy. Taontsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafenona fa ny masina ao anatinao androany. Teny mihitsy misaotra fa ny masina fa eo foana ianao aho.
mampianatray manitsy ahy mananganay saotra raha eo saotra raha eo alleluia fantatro fa tia ianao na mandalo ary zay indrindra Jesosy dia fantatray fa tianay ianao tsy hoe misy ny zavatra lalovana Jesosy dia midika fa tsy fitiavana zany Jesosy ny fitiavanay anao ary ny fitiavanao anay tsy ho levina mandrakizay Jesosy tsy avelanay ho simbain'ny zavatra reny ny sofina sy ny hitany maso ny fahamarinana anatin'ny fonay izay manaiky sady miaiky mandrakizay fa fitiavana ny Andriamanitra raha miaiky ianao fa fitiavana ny Andriamanitra dia atsangan'ny tanana ataontsika iteny hoe tompo misaotra fa tia ahy tamin'ny fotoana rehetra ianao misaotra fa ianao ilay tsy nanarina tamin'ny fotoana rehetra ny olona sy ny zavatra mety manilika Andriamanitra mety manadino ny zavatra rehetra Jesosy mety manadino ny olona rehetra fa ianao ilay tsy manadino ahy Jesosy te hisaotranao Andriamanitra satria fantatro ary amafiziko mihitsy amin'ny vavako Jesosy fa tia ianao tompo tia ianao alleluia fantatro fa tia ianao na mandalo mafy azao fantatro fa tia ianao tsy mafoya ianao taferintsika any zany atao hoe fantatro Jesosy fantatro fa tia ianao na mandalo mafy azao fantatro fa tia ianao tsy mafoya ianao pero zay fananolovako pero zay fanalovako ny sedra ny mafiteny ao tsy hitako intsony zay afarana sofambolatera iana atsanganao indray atsanganao zay ho tsara fiainako taveranao rava tia ianao tia atsanganao indray atsanganao fiainako o mihoatriny karo taveranao rava keliny ty zavatra anankiray ty mba no mba irahantsika misy tantara anankiray zay fantatritsika amin'ny boky ny asan'ny apôstôly any amin'ny toko fahinambin'ny folo any fotoana anankiray zay fotoana tsy tokony irana mihitsiny fa fotoana tokony alahilovana raha nofo ny enona misy fotoana anankiray ohatra zay koa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy nofinao maniraka anao hideran'le zavatra hatrehany na hoe anamafy amplifien'le zavatra hatrehany fa andaontsika mba handray zavatra anankiray alleloia hoy ten'Andriamanitra hoe na dia nifatotra ny tanana na dia nifatotra ny tongotra na dia miaramila ny akavia sy ny akavanana manodidina ny rindrina tsy hoe mafana fa vato mihitsy tahaka ny any am-pasana ary any amin'ny faran'izay lalina atao anatin'ilay figadrana ny nametrahana ny Paoly sy Silasy fa nefa raha azoko antoka fa raha ohatra ka hoe efa henondrareo ty hiry ty hoe atsanganao indray ho tsara kokoa dia izay mihitsy ny nataony satria tsy le fatorana teo an-tanany namorona tongira anazy fa ny fahafantarany fa Andriamanitra efa manafaka ary efa ahafahana
dia izao ny tena fahafahany zay mahatonga tenin'Andriamanitra milaza amin'Jaona toko fahavalo raha ny zanaka anao afaka anareo ny tenin'Andriamanitra dia maninona ho afaka tokoa ianareo. Mety misy ny fatorana eo amin'ny tanana fa tsy iny milaza fa voafatotra ianao. Mety misy ny gadra eo amin'ny tongotra fa tsy reny ny fenitra afaka manambara fa miazona anao izao tontolo izao. Fa ny olona anankiray afaka, Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny Pasika. Alleloia. Tsy ny fehipaty fotsiny nafahany, tsy ny varavaram-pasana fotsiny tsy maintsy nipitika. Alleloia. Fa ny fatorana teo amin'ny fiainanao rehetra mihitsy nafahan'Andriamanitra. Dao averintsika iray zany hoe Jesosy eo. Zay le hoe ndraindrayntsika rehefa mamaky ny Korintana voalohany toko faharoa andiny dia mahita hoe le mbola tsy hitany masona reny ny sofiny fa tadio tsara fa manomboka androany. Aza mifantoka amin'ilay hitany masinao mihitsy ianao ny dikany ny tenin'Andriamanitra anankiray iny. Fa le mbola tsy hitany masinao ny tokony iranao mandrakariva dia afaka miteny ianao hoe atsanganao indray ho tsara koko ny fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha va mandraky izay aho tompo. Atsanganao natsapanao dia fa atsangan'Andriamanitra fiainao dia ataovy mafy zany. Atsanganao ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny tsy avelanao rava tompo tia ianao tompo tia ianao tompo tia ianao tompo tsy foky ianao tompo tsy foky ianao tompo tsy foky ianao tompo tsy foky ianao tompo tia ianao tompo tia ianao. Tsika tehaka mafy ho ilay tiatsika indrindra, ho ilay tsy mafoy ianao indrindra. Amen. Misy mafimafy noho izany ve ao anao avy any aminao an Jesosy. Dao tsika azo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoana ny témoignage tsika mandroso tompoko mandroso. Voninahitra ho an'i Jesosy fa miaraka aminareo eto andrano fa ela be ako ny efa te hiaraka aminareo fa juste eo amin'ny Facebook eo foana eo amin'ny live foana dia faly be miaraka aminareo tsara ihava corps du Christ. Vao tonga tamin'ny talata moa za dia tena hoe niazakazaka amin'ny fovomarina vela karaha ny zanako fa za nandeha vomaraina aty eo na amin'ny Jesosy dia hiaraka aminareo ame voninahitra azy. Tiaka mafy an Jesosy. Ny joroako vavolombelona dia ny transformation nataon'i Jesosy ana. Za moa zany voalaza amin'ny vadiko foana hoe le olona le kizitina lava reny, le mora sositra. Dia nisy taona zay ako niteny tamin'i Jesosy hoe zaho Jesosy tena leo be ako le tenenina foana hoe asa kizitina ianao, fa manina anao kizitina foana, mora tezitra ianao. Dia za moa zany nangataka tamin'i Jesosy tamin'ny 2023 hoe zaho Jesosy mba te hiaina amin'izany hoe fifaliana zany fa ohatran'ny hoe tsy mahazaka an'le teny zany hoe tezitra foana sy kizitina foana. Dia meny Jesosy fahasoavana moa zany hoe amboarina ako. Le fomba fanamboaran'i Jesosy aloha tsy mitovy ny fanamboaran'i Jesosy fa ny anahy aloha zany ny amboarako androany fa namboaran'i Jesosy tany an-dafy, ny any an-dafy tsy hoe any France fa ny an-dafy tany amin'ny toerana désert any alors tena hoe Djibouti. Dia any tena hoe musulmane, zareo aloha pasifika fa tsy hoe musulmane tena hoe mamono olona araka ny fijerintsika amin'ny télé ireny fa pasifika zareo fa
natsiaro fotsiny ahako hoe jesosy hoe tena aty mihitsy miveny anamboaranao anahy manina raha mba tany taty Antananarivo na toerana hafa fa manina ny aty dia nazara tsy azoko hoe fa manina nalefa tany fa fantatro fotsiny hoe misy mission ako nalehako tany dia nanomboka nanaraka ny hvkl ako efa nanomboka tamin'ny tadidiko sara 4 octobre dia nanomboka ny enao ako dia nanomboka tamin'izay ako efa converti ako fa reko hoe tena reconverti ako satria le fampianarana tena hoe nanala le zavatra fampianarana be da be diso taty anatiko taty dia tena hoe faly be sady faly be koa satria nafantarako ny pasteur sandatra niarany azy izy dia izy no nafahako no hoe se contacté hoe ahoana tsara fa le fiarahana miaraka amin'i Jesosy dia tena hoe manampy an'le hoe communion koa talohako nampianarina hoe connecté en permanence dia hoe miresaka amin'i Jesosy fa tamin'ny alalan'ny fampianarana tato tena hoe tena moi je vous dis hoe tena ao anatin'le lalana tsara nareo satria le fampianarana azoko taloha tena hoe ohatrany hoe tsy mahazo aina ako fa ato tena mahatsara hoe tena free tena hoe nafiakanjoka raha ny tokony izy tsy ohatran'izao ny fiakanjoko fa le mihaingohaingo be zay reny nefa za efa lava be mbola saina manao talon dia nefa za zao tena mahazo aina tsara ato dia tena hoe zay dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena transformeny ako mbola ao anatiny mbola mety testa satria aty vao mety atao testa ho amin'ny vadiko sy ny zanako fa le hira teo iny hoe mbola atsanganao indray ako dia naninina zay zavatra testa ho azoko eo satria efa mivavaka be Jesosy raha ho avy ny testa dia mba mahay mamoaka an'le fruit de l'esprit ako fa mba tsy hamoaka an'le efa tsotra izay tsiny ahy zay dia voninahitra ho an'i Jesosy. Communion am'izao tena matsiro be mihitsy le nisy tany pasteur Rodolphe anteny hoe raha ohatra ozy izy ianao ka efa mahavita adiny indray dia mba miazandra eo izy mba miakatra kely dia ho azaho Jesosy tena ohatra milasa mijery lera foana hoe 4 minitra zay fa mba ataova Jesosy mba tena hoe tena manana fitiavana n'izany hoe eo amin'ny fanatrehanao mamelanja amin'ny fanatrehanao dia hoe mamelanja le fiasanao eo amiko dia mba nijery lera kely zany dia efa mba mahavita adiny 2 dia zay angamba faharoa manarakaraka an'izay ny antony hoe miverenako aty Madagasikara tsy efa tsy zakako tsony le mijanona rery ny tena marina fa efa te akaty be mafy satria te ho eto ako izany tena marina hoe zaho Jesosy mba te ohatrany ao anatin'ny Facebook izy ohatrany geza be fa ay kelikely le tranopokyn'olona fa tsy manina foana fa le mahita za zao efa mba mahay any tsirairay avy na zany fa tena isaorako an' Jesosy tena hoe ity androany ity tena hoe za tena hoe tena manovo dia farany ngamba fa tsy ataoko lavabe fa le fahalemenao androany fa Jesosy tena tiatsika dia afaka manova atsika izy fa arao fotsiny zay ampianarina atsika ity aloha ity dia voninahitra ho an'i Jesosy. Zao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'izay témoignage androany izay. Alleloia. Eto dia manentana atsika mampirisika atsika tsirairay avy aza menatra mizara an'i Jesosy. Alleloia. Anankitelo. Aza menatra mizara an'i Jesosy. Tena hoe tombontsoa lehibe ny fahafahanao tory an'i Jesosy voalohany aloha eo amin'ny fiainanao ianao mihitsy zany no Jesosy kely mandehandeha dia mba partage eo reny video reny azonareo
tsika eto ange aleo aloha teneko kely mangataka 3 minitra kely pastera sy oloha fijonova-volombelona. Tsika eto be mpanara-maso mpampiasanao mijery anao vo hitany any amin'ny direct ianao dia ay mpivavaka iny ok ndaza aloha testena na manao taloha zay mahafantatra anao manara-maso ny inona ny zavatra zarain'ity bahany ity na inona ny zavatra zarain'ity vehivavy ity dia manara-maso izy dia aza menatra ataovy azo antoka kosa aloha fa niombona tamin'i Jesosy ianao. Amen. Jery izy mety ny antony jereny zao hoe iza ny olona ao aminay manaraka ny hvkl-mission dao lui tehaka mafy ho an' Jesosy. Iza mpino ao aminay mivavaka ao amin'io sekta io dia avy eo ianao mety ho tsoahany ao anatin'le lista tsy hany ny olana fa raha miala ny an-danitra ny anaranao zay mibaraingo fa mivavaka tsika ary ivavaka tsika ariva avy eo niza manaraka an'izao teny ampitondrain'Andriamanitra atao anatin'ity asa fanompony zao. Mety ny motivation andiso hoe tsikilo hoe iza ny mpino ao aminy mandeha eto fa tsy maninona zany fa mba ho kasihan' Jesosy tahaka ny kasihany an'le ranabavy teo ny fon'ireo olona zay mijery tsy afaka ho tongeto daholo ny olona rehetrarehetra fa rehefa tongeto kely ty toeran'ity dia raha mponina Tananarivo rehetrarehetra amin'ny maketo tsy atonona fa ny important mandray an' Jesosy le olona miala amin'ny fampianarana zay neverina ho mety taloha dia feno an'le tena Jesosy Madagasikara. Amen. Amen. Dao tsika hitsangana, dao tsika hivavaka voalohany misaotra an' Jesosy ny amin'ny fisiany zao fotoana zao. Faharoa, hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fisiany fotoanany communion. Fahatelo, hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fisiany reto ekipan'ny video reto. Alleluia. Fa efatra, hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fisiany mpanompon'Andriamanitra zay maka teny amin'ny alalan'ny communion amin'Andriamanitra dia mizara izany amintsika. Ary fahadimy, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisian'ireo fiangonana sy pasteur be da be sy ireo olona mpanaraka be da be ao ambadika ao zay tsy fantatsika. Ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisian'ilay fampianarana zay atao hoe voatolotra tany aloha, tsy haiko hoe iza nanolotra azy, nydrazana ve sa fombafomba tsy haiko. Fa ny fisian'izay fantatra ny mahatonga an'ireny olo ireny ahita ilay tena fahazavana dia Jesosy Kristy. Amen. Tiaka anao anandratra ny tananao dia hivavaka amin'izao fotoana izao hisaory Andriamanitra ny amin'ny fisian'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra ny amin'ny fisian'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny fisian'ny iraka. Misaotra Jesosy fa tsy ny anarana no important, tsy ny anarana ny zava-dehibe fa ny fiombonana aminao. Misaotra ny amin'ny nanomezanao ny fanamasina, misaotra ny amin'ny fahafenoan'ny fanamasina zay video. Misaotra ny amin'ny fisian'ny mpanomponao zay misitraka ireo révélation ary mampita izany. Misaotra ny amin'ny fisian'ireo maro be mpanaraka an'izao fandaran'izao. Misaotra ny amin'ny fisian'ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo mpitarika fiangonana zay mijery an'izao émission zao. Misaotra ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zay tsy tambo isaina na eto Madagasikara na any ampita zay tsy miova fa mitarika anay hatrany ho any amin'ilay fampianarana vaovao tahaka ny fisian'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay ankehitriny, dao tsika hivavaka mba hanikafan'i Jesosy ny masom-panahy ny olona tsirairay avy. Hifankahita dia hiposaka androso hatrany ahita marina zay ao am-pon'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay mba hahitany ao am-ponao ny tsirairay avy. Eny izay zao Jesosy dia mbola tsy hoe tanteraka akory fa mizotra makany amin'ny fahataterahana. Ka izany no hitalaonay aminao. Sokafy aminay ny ao am-ponao Jesosy Sokafy aminay ilay marina ao am-ponao mba hahafahanay mahita miala amin'ny fiheverana zay tsy mifanaraka amin'ny tena ao am-ponao fa mba hizotra marina amin'izay andrasanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiovampo izay atomboka ao eto amin'ity fireneny ity, ny amin'ny fifohazam-panahy izay aposaka ao eto amin'ity fireneny ity. Kasio mpitondra fivavahana rehetra Jesosy kasio mpino rehetra mba ho olona feno Andriamanitra, tsy olona mpameno fiangonana. Ny anaran'i Jesosy amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy.
Sandratany amin'ny lanitra ny tanana. Ilay tsara indrindra ilay fanamperana no eto androany. Marina ny lazainy hoe tahaka ny fanodidiana ny tendrombohitra ny Jerosalema ny anodidinan Jehovah ny olo hatramin'izao ka mandrakizay. Be dia be ny loza, be dia be ny teo ianao niay azy sanandro. Teo ianao Jesosy tia azy, niay azy, nanolo-tsaina azy, nanonvoninahitra aminao. Kely indrindra, tsinitsinina, fa kosa nahatsiaro hoe no tiavana sy mikarakaraina ka manome voninahitra anao. Ho anao ndera mandrakizay. Androany Tompo mitenena aminay indray, mampahereza anay indray. Toano indray izay, ajoroy indray izay. Fenoiny ao anatinay, tia eniny ao anatin'ny voatateraka amin'ny fotoana. Fa namasinao miasa mahery aminay tsirairay avy. Amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Indray andro Jehovah niresaka tamin'ny Kaina. Dia izao no teneniny any amin'ny Genesisy toko fahaefatra any. Genesisy toko fahaefatra dia Jehovah niresaka tamin'ny Kaina nyteny an'izao hoe 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha ratsy toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ary ianao no kendren'ny fandriana kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Amen. Ianao no tokony hanapaka azy. Raha tsara toetra hono ianao dia miramirana. Jereo ny eo akaikinao dia atao hoe soa ihany ianao miramirana hoe. Izay tsy miramirana hoe vakiana fotsiny. Zany hoe Andriamanitra zany mbola vao mijery atsika dia izy fa tsara miramirana antsika tsirairay avy. Fa zao no lazainy koa hoe pana eny aminao. Ianao nametrahana an'ilay fanapahana. Ny tenin'Andriamanitra izay eny koa hoe tokony fampizarana androany dia ilay fanapaha ao anaty ao ahafahanao manapa-kevitra. Raha hijery kely tsika ny tantanan'ny Tompo dia jereo fa fanapaha-kevitra ny tondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fanapaha-kevitra namoronana ny tany sy ny lanitra, ny zavatsoa rehetra eo aminy sy ny namoronana ny olombelona ary nametrahana azy any amin'ny toerana ahasambatra azy dia edena zany. Fanapaha-kevitra Andriamanitra hoe andao anao tany dia andao anao. Hitantsika zany any amin'ny Genesisy toko 1 sy 2 faharoa fanapaha-kevitra hoe tia dia tsy azo hinanana fa mbola nisisika ihany ny olona nihinana an'izany dia nanomboka teo dia tafa. Dia niteny mihitsy moa Jehovah tao amin'ny Genesisy toko 7:20 hoe fa zay ny forona zany tonga ao anaty fo ao, mizavatra ratsy foana tonga any anaty fo any. Dia manoloana an'izany mila fanapaha-kevitra. Tena ho an'ny olona tamina nolora ny zanany lahatokana hoeny amin'ny hazo fijaliana. Fantatsika tsara ny tenenten'Andriamanitra hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no fa mba manana zanaka tokana ange na hoe dia jereo ange hoe tia ny zanako misy mikasika an'iny fa ohatrany ahoana ny ao anatin'ny fo. Fa fanapaha-kevitra lehibe ny tao amin'Andriamanitra hoe omeko ny zanako lahatokana mba ho avitra tsika tsirairay avy. Ndao tsika hitehaka ao an' Jesosy. Dia rehefa nomanin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa Jesosy mihitsy ny nanapa-kevitra hoe za dia hanolotra ny aiko hamonjena atsika rehetrarehetra.
any amin'ny Isaia 7:10 any a efa resahan'ny ten'Andriamanitra amintsika foana zany a. Isaia 7:10 andiny fa 4 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanao azy nikapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana, nefa izy dia voalefina no ny fahadisoantsika sy notorotoroana no ny helontsika. Ny fampijaliana na azotsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy mikasika an'i Jesosy, fa izy miditra tao anatin'izay voasoratra izay. Fatany fa izy lay nitenen'Andriamanitra io zanako latokana izay sitrako, dia nanaraka n'ilay lalana izy tao anatiny fanapaha-kevitra dia mamita iraka ny andalovantsika ety. Mission andalovana ety ambony tany a, tena hoe anaporofontsika hoe anaraka an'Andriamanitra ve isika, sa andaniny fotoana zay omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Tavin'izao ny akaikinao, iraka io hoe manapa-kevitra. Mila sika mampiseho a fa misy fanapaha-kevitra izay iainantsika. Mba jereo ageny ny fivavahana hafa raha tsy resaka afa-tsy notrany hoe musulman, tsy resaka afa-tsy hoe bouddhiste sy izay hafa any, fa ny azy a fanapaha-kevitra lehibe mihitsy ary tsy azonao ozongozonina mihitsy, na hoe miatratra amin'ny ainy ary. Misy reny tena hoe manao vivery ny ainy dia etsonao apokako le izy dia efa manisa tsara izy hoe isa roa teo tompa vita. Fanapaha-kevitra verena hoe fanapaha-kevitra zany hoe ny maha-kristianina matetika dia ny olona miteny hoe manaraka an'Andriamanitra amin'izay mba milamindamina ny fiainako, amin'izay mba metimety ny momba. Fa te ilaza aminao a fa mila nge any amin'ny hvkl, mahafinaritra nge ny teny aho hoe mahafinaritra be ny ohatr'izao dia mandeha. Fa zao manaraka an'Andriamanitra dia hoe satria za narary be dia fivavahana na sitrana dia tonga mivavaka. Misy motivation rehetrarehetra, fa zao tian'Andriamanitra anao manomboka androany hiditra ao anatina décision. Amen. Andriamanitra manaja ny safidinao, na hivavaka ianao na tsy hivavaka ianao. Firifiry moa zao ny nanadiny vavaka indraindray, fa tsy tonga dia hoe teo dia tonga dia vita. Ao anatinao dia ajain'Andriamanitra tanteraka io. Fa kosa ny safidy izay ataon'io, safidy a ny olona hitoetra ao anatin'ny fitiavana, fa safidy ny olona anankiray koa no hiady, hiditra ao anatin'ny ady. Safidy a ny hiditra ao anatin'ny fandeferana, fa safidy koa ny hiditra ao anatina hoe ampipo be, ao anatina Amen. Ho an'izay misafidy anaraka an'Andriamanitra, jereo tsara indraindray tsika mamaky ny tantarany ainan'ny Saoly dia ohatrany hoe tsy nanana safidy izy fa tandro dia mivoaka avy eo tonga dia olona hafa be. Fa zao zay ny tantanan'Andriamanitra azy, fa ho anao androany dia ny tenin'Andriamanitra dia zao aza mitady soavaly akarana, dia aza miandro mamirapiratra be fa mandraisa fanapaha-kevitra. 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe atoloro ny tenanareo rahalahy ozy izy, fanatitra masina ran Jesosy. Romanina 12 mpanaralahy lasany amin'ny Koritianina indray izy. Trareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo zany. Amen.
mpanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mijery any amin'ny Matio toko 5 ihany mandinika an'io dia tena ohatrany lasalasa saina hoe tiava ozy izy mifahavalonareo. Tena mahatsapa ianao hoe ianona namako, dia ataonao zavatra rehetrarehetra mba hitiavany ianao fa tsisy vokany, fa ny valiny avy any zavatra mandratra fo foana, tena hoe maninona ry any alany foana. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tiavana azy. Dia hoanao hoe ahoana reny itiavana niny isak'izay mifanena aminy aneka maratra foana ny atao anaty ato e. Misy lazainy ten'Andriamanitra hoe raha misy manefaka takolaka oviozy izy dia omeo azy indray ny havanana. Tena eritrereto ny pratika an'ilay izy pany anankiray dia iny ianao manolotra ny anankiray. Fomba natanterahana an'izany, za milaza aminareo fa mila fanapaha-kevitra izany, fa tsy hoe mandehandeha fotsiny eny. Fa nisy olona anankiray nisy namely ny takolany avia dia nomeny tokoa ny havanana, dia vanitra fa tsika rolandray izao. Fa mila tena fanapaha-kevitra tafatoetra mihitsy fanarahana an'Andriamanitra. Andao ke jerena hoe raha misy maka ny akanjonao izy dia meo anazy koa ny lambanao. Le akanjo zany tena mba efa irakofany efa mangatsika entsika tsara mihitsy ny atsika amin'izao. Le hitanareo le tamin'ny roa maraina tena tamin'ny roa sasany eny misy hoanina dia ampiana mihitsy ny lamba satria mangatsika ny andro. Indraindray ary miasa mibakiraro, misy ny sasany lasa anankiroa ny pataloha. Dia amin'ilay andro ririnina iny amin'izay miteny hoe aiza le akanjonao? Iny tompoko. Dia mitodika ianao hoe ry zao le lamba antenaiko raha alina dia andeha atolotra ho anaziko. Kitony eo akaikinao fanapaha-kevitra izany. Tsy vitsy izany raha tsy fanapaha-kevitra hoe amen. Raha misy manery anao andeha ozy izy tena tsy sitraponao mihitsy fa tereny fotsiny anao andao andeha maily ray. Dia anao manolotra anazy hoe rehefa terenao andeha maily ray dia andao fa toizantsika hatrany amin'ny maily anankiroa any. Dia na le olona arigako hoe anankiray ny tereko nefa jereo fa anankiroa indray ny arahany tamiko. Fa mila fanapaha-kevitra mahavita an'izany. Raha hoe fihetseha-po fotsiny tsy tafavoaka le izy, fa fanapaha-kevitra le izy. Fanapaha-kevitra ny amoahanao vokatry ny fanavoaka ho azy. Ay tonga dia faly fotsiny zany hoe tonga dia faly automatique normal zanak'Andriamanitra tonga dia vokatry ny fanahy mivoaka. Nisy fotoana izay niraisina daholo ireo vokatry ny fanahy ireo tao an-trano, dia niraisina ny anankiray aloha dia hoe andaontsika hiaina an'ity indray androany. Dia rapitso andao indray tia hiainantsika androany rapitso, dia tia indray hiainana. Fa tena hoe mbola vao manomboka amin'ilay fifaliana ry zareo tena hoe izay zavatra mba mahafinarinaritra anao ka hoe maharavoravo ao anatin'ny fonao nanondrana daholo. Tsy haiko saika anontany any pasteur io ny ao mba vita hatramin'ny farany ve izy iny? Tsy vita ozy izy fa tena namay. Fa ny azo lazaina andaontsika hiaranapa-kevitra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Andao tena fanapaha-kevitra, andao décision mihitsy ny raisina tena hoe ahoana ny lazana zany amoaka ny vokatry ny fanahy. Dia tany saina ao daholo hoe zao ny vokatry ny fanahy, dia ianao no manapa-kevitra amoaka an'iny. Tena faly fa afaka ianao tezitra dia ianao misafidy. Ohatr'izay ny zavatra mitranga, fa tsy tonga dia faly be ay tsisy vokatra ny ao anatinao sokafa amin'ny fanahy masina aiza ilay ho avoakanao avy ao anaty. Dia eo ianao mila manapa-kevitra sanandro ianao no mila manapa-kevitra ao anatiny eo.
dia raha any amin'ny farany a dia zao no lazaina hoe ary tsy misy lalàna manohatra an'izany, tsisy lalàna manohatra an'izany. Ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy ataony mifanohatra amin'ny lalàna misy, fa Andriamanitra endry ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tia ampitan'izany hafatra izany hoe jereo lalàna dia arao, fa raha tsy arahantsika ao anatinao koa ny anaraka ny lalàna misy eo amin'ny toerana izay misy anao. Matsiaro mihitsy ny zanaky ny ray aman-drenitsika teto nijory vavolombelona, ny tenen'ny dokotera izy hoe mbola tsy mahazo misakafo, noentin'i Jesosy nakany an-danitra izy. Dia rehefa tonga tany nahita voankazo tsara tarehy dia te hihinana, dia nitenen'i Jesosy izy hoe ny dokotera mbola niteny fa tsy mahazo misakafo ianao. Mba jereo ny hoe zany Jesosy manaja ny tenin'ny dokotera tany amin'ny hôpitaly fa tsy hoe za zanak'Andriamanitra hafa mihitsy, ny aty efa hafa mihitsy. Fa zao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe tsisy lalàna manohatra ny vokatry ny fanahy. Dia jereo ao amin'ny Titus 4:7 andiny voalohany sy ny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao zao fa lasa Timoty indray. Azafady tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mampahatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hano tsara ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hano tsara ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 11:28 ihany milaza hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra etany, fa zany mianareo fitsarana. Andonge mba nahoendrika kely raha mba mety pasteur le olona anatona an' Jesosy dia mitondra entana mavesatra be any an-damosiny mba tavendrikendrika kely pasteur. Dia tena mavesatra amin'io dia miondrika izy dia manatona izy, tsy zany Jesosy fa endrika aseho fotsiny zany. Dia hoy izy manatona satria mavesatra etana dia mitady fitsarana. Dia rehefa tonga eo amin'ny Jesosy izy dia raisiny ny entana dia nahazo fitsarana. Dia iny maivana amin'izay pasteur sandratra rehefa avy eo. Saotra tompoko, saotra tompoko. Ndaontsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Zao ho an'izay mavesatra etana, miasa fatratra any amin'ny Jesosy ny akory, indrindra moa hoe pasteur no mitondra ny teny eto, dia indraindray tena hoe ahoana ary zany, fa henonao fotsiny hoe tonga eto ianao misy fantatra hoe ahoana ary zany, inona ary zany, tsisy takatra ao mihitsy. Fa zao matsiaro maivana be fotsiny ianao dia tamana. Ny antony fa ny olona rehetra rehefa mavesatra dia mitady fomba analana ny zavatra ao anatiny. Jereo zao misy olona any amin'ny Facebook izy manala ny mavesatra, ataoko publication any mihitsy, dia avoaka ny any ny manavesatra azy. Fa zao ho be dia be ny commentaire eo ambany. Fa maivana ve anao rehefa nataonao publication na navesatra anao rehefa avy eo. Fa indraindray ary ny publication tsika ny mety hamono antsika indray rehefa avy eo. Reny zavatra soratana reny misy manara-maso any ambadika any. Tena milaza aminareo fona amin'ny teny an'ity zavatra anankiray ity. Misy namako akaika, misy zavatra anankiray nataon'ny fitondram-panjakana na nafotoana azy. Dia nisy publication an'olona ary tao anatin'ilay Facebook. Dia izy tena marina zany dia transfereny amin'olo-kafa. Dia amin'izao ilay olona voasaza migadra mandritra ny 2 taona. Tsy maivana, tsy niala ilay zavatra fa fahoriana ny toyany.
hoatsika mpanao Facebook tandrema re tompoko, tandrema re tompoko ny zavatra soratsoratana any. Tena any amin'ny Jesosy tsika ny afaka manala ny zavatra tsika fa aza any amin'ny publication. Raha ohatra fataoko moa zany hoe manatona olona dia miresaka dia mba maivamaiva na hitanjaray mora zaka, fa ndraindray miresaka aman'olona ianao, zao nge manavesatra ahy, zao nge ny zavatra ny ainako, fa raha pitsony iny fantatry olona rehetrarehetra ny zavatra ny tantarainao tamany. Ino ny ohatran'izao? Hay ve ianona ka ohatra tsy napoizinay mihitsy. Manomboka misitasitaka aminao ny olona. Tandremo ny zavatra ao anatinao, iza no izaranao azy. Fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny tena mankanesa ty amiko nareo mavesatra entana sy miasa fatratra, fa omeko zavatra ianareo hosolon'izany dia fitsaharana. Amen. Raha te azo fitsaharana ianao, hoetony amin'ny Jesosy ny mavesatra. Amen. Mila isika manapa-kevitra ho amin'izany. Indraindray tadidiko tamina ohatrany hoe nahazo micro ho atosako eto daholo marary anahy, dia tenina mandeha ary voatiftifitra eo daholo, dia zao no nataony vadiko, dia nitenen'ny vadiko, etsy le vady miondrika manaotry zao menatra, dia ianona koa nanao zao, dia ozy ianona hoe, dia nyvaliny ianona hoe, dia ohatran'izao, dia hitanareo mako rehefa ohatr'izao dia voazava eo amin'ny atsipiriny daholo ny fiainan'le olona ray manontolo. Fitsoroana vavolombelona ireto, fanandratana ny fahatsaraan'Andriamanitra nataony teo amin'ny fiainanao. Fa ndraindray tena hoe tsisy miaino dia hoe nahazo micro mahay an-tsara daholo nareo maivana miala eto avy eo. Fandao hoentitsika any amin'ny Jesosy manavesatra atsika. Amen. Tena jereo ange raha hitanisa manavesatra fotsiny, ataovy akaikaiky ny taratasy dia ny stylo dia rehefa ianao ny anona zao manavesatra dia sorato, ny anona zao manavesatra dia sorato, dia tonga amin'izay le fotoana hivavahanao hitokananao amin'ny efitrano mangingina, fa tsy ampianao araka ny oadiny raha io raha zay fotsiny hitanisan'izany. Ay dia le anona koa, ay dia le anona koa, ay dia le anona koa, raha zay fotsiny no tanisaina ary. Fa mila isika manapa-kevitra anatona an' Jesosy. Fanapaha-kevitra ny ino an'Andriamanitra. Izao no lazainy ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 4:4 any hoe minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho izy Jesosy. Izany hoe tena fanapaha-kevitra ny hiditra ao anatin'ny finoana. Ny finoana ane ka lazainy ten'Andriamanitra fa fahatokiana amin'ny zavatra antenainy. Tena raha vao misy zavatra antenainao zao tonga dia mivadika fahatokiana tanteraka hoe za matoky an'izany. Tsy possible zany raha tsy fanapaha-kevitra avy ao anatinao. Fa raha vao tsy fanapaha-kevitra dia hoe angamba mety mba ohatra izao ny zavatra mitrangy, engany mba ohatra izany, ompian'Andriamanitra angetsika mba ohatra izay. Fa le hoe fahatokiana, mivadika fahatokiana le izy, tsy possible raha tsy fanapaha-kevitra avy aminao. Mila fanapaha-kevitra ny finoana. Za ino an'Andriamanitra dia tena mino an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy. Andriamanitra tsy hitantsika fa tsy maintsy miditra ao amin'ny finoantsika mba hahafahana miaraka aminy. Amen. Fanapaha-kevitra ny hijery an'i Jesosy manoloana ny zavatra rehetra, manoloana ny tranga rehetra. Mila fanapaha-kevitra hiala ny masonao manoloana n'io tranga io dia hitodika any amin'i Jesosy. Fa raha tsy manapa-kevitra ianao taritiny io foana. Fanapaha-kevitra ny ino fa efa amboarin'Andriamanitra ho anao Jerosalema vaovao. Amen. Tsy mandehandeha ho azy zany, fa mila fanapaha-kevitra tafatoetra ao anatinao mba hahafahanao mino sy mandray an'izany.
jereo any amin'ny apokalypsy faraiky amby roapolo dia ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra teo, fa nisoratana ho aty amintsika izy mba ho velona ho anatintsika izany finoana izany. Misy zany ny atao hoe ezaka, fa misy ny atao hoe fanapaha-kevitra. Ny ezaka zany dia ianao mampiasa ny herinao mba ho tody eo amin'izay zavatra inonao. Fa kosa ny fanapaha-kevitra dia ianao tonga dia manaiky fa tsy eto amin'ity toerana ity intsony, fa eto amin'ity toerana anankiray izay irinao sy ao anatin'ny fonao. Jereo nge raha ohatran'ny Petera nahita an' Jesosy izy dia ozy izy hoe raha ianao marina iny dia atsovy aho eny aminao. Dia ozy Jesosy avy ary fa tonga dia tapa-kevitra Petera, lasa mivoaka ny sambo kely. Eritrereto ilay fanapaha-kevitra ataon'i Petera, lasao zay toyany any toyana, fa niantso a Jesosy dia andeha. Ohatr'izay mihitsy le izy any amin'ny Deutéronome 7:20 any miteny hoe raha miaino ny feo an' Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka anaraka izay lazaina miaino izy izy ny feo lazaina amintsika io tenin'Andriamanitra io, zao ny tenin'Andriamanitra, fa le tenin'Andriamanitra mivadika feo miresaka aminao. Dia raha ianao no mandray an'iny dia mamadika an'ilay izy ho fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainanao amin'izay, dia mahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Amen. Fa le izy feo le izy aloha, sao tsy ilay feon'Andriamanitra dia mety ho diso fanapaha-kevitra, fa enohy ny feon'Andriamanitra dia toy izy fanapaha-kevitra le izy rehefa avy eo. Anjaran'Andriamanitra no mampafantatra anao, miresaka ny fanamasina eny aminao, fa anjaranao indray ny mandray an'ilay fanapaha-kevitra manaraka an'izay tenin'Andriamanitra. Dia raha ianao no mandray an'ilay fanapaha-kevitra, jereo nge nandeha teny ambony rano Petera, satria fanapaha-kevitra vokatra ny ozy izy efa lasa tanteraka any ane saiko ohatrany hoe eto azao mbola tsy ao an-trano ray fa nilazaiko androany hoe tsy maintsy ao ny saiko efa lasa any tanteraka. Tena miainao an'ilay tononkira dia efa lasa aloko no avy angeny sisy zany tian'Andriamanitra hiaina an'izay fanapaha-kevitra, na manoloana an'izay mbola tsy hitany masonao, na manoloana an'izay mbola tsy reny sofinao, fa kosa Andriamanitra ny bitsika an'ilay izy taminao, tonga dia manapa-kevitra ianao, zay le izy, zay ny fiainako, zay ny momba, zay ny hafarako. Atanao miala eo makany amin'ilay toerana izay na tapa-kevitra anao. Fa io koa natao hoe zavatra ratsy ary rehefa tapa-kevitra hanota nge dia tody ihany tsika ihany ny tompony ho tongotroko. Rehefa tapa-kevitra andeha hanondrana nge dia tody ihany dia eo indrindra ny mahatsara ny fanapaha-kevitra hialohavan'ny tenin'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra makao amintsika. Amen. Tany amin'ny lasa nisy fanapaha-kevitra maro efa nandeha, fa zavatra roa ny tokony ho raisitsika. Misy zavatra tsara tany amin'ny lasa dia tokony hiderahantsika an'Andriamanitra. Amen. Zao no lazainy any amin'ny Salamo 7:1 any ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 hoe misaoran'i Jehovah ozy izy ry fanahiko, izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, misy an'izany hoe aza misy adonony ny fitahiany rehetra, raikitra indray ny fitanisana fitahiany rehetra, atraiza ka atraiza. Le za saika voadonany moto dia tsy hay hoe nanao anatapitapika ao dia tsy voadona indray.
zay mbola vao nandalo teo Ambojatovo dia nandalo tamin'iny sisiny iny mihitsy tonga ny an-trano a maheno hoe nisy bus dia nirafitra teo amin'ny sisiny teo nanena ary tsy fanandrify tamiko sotra Andriamanitra tena natsiaro zay avy nanao croisade tany Fianaratsoa dia andeha ody dia efa tia kaikaiky tia tsy haiko tia ataontsika hoe mbola alohan'ny hidirana na Batolampy angamba dia misy tetezana dia nandalo zay tetezana kely izy dia nandalo zay dia afaka an'ilay tetezana dia andao mba hijanona anao paozy dia nijanona nanao paozy mbola vao nijanona zay ozy nareo nidina avy any tomobila satria fidinana be le izy ay tapaka le frein le anankiray avy ato kito teo ampovoan'ny tetezana teo izy roa nidofotra zay mbola vao nijanona eto dia hoe saika taty amintsika zany iny le dia volony teny hoe reny asiova avy any amin'ny croisade any tena natsiaro an'izany zay dia rehefa avy eo toy an'ilay izy moa saika combat be teo satria samy tezitra ny andaniny sy ny akila ny tomobila simba dia niasa daholo ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena andao indray ary ampisaraka combat fanapaha-kevitra zany nisy olona indray andro tsy tena atao anatin'ny fanapaha-kevitra fa atao anatin'ny hafanao atao ampovoany le rahalahy nampisaraka fa voko le rahalahy fa rehefa jerena le rahalahy indray ny tena namely rehefa avy eo fa le anankiroa ny saraka aza hoentina amina hafanampo fa hoento amin'ny fanapaha-kevitra zao le ho ataoko dia zay mission io amen zao ny fanapaha-kevitra tsara ny fanapaha-kevitra ratsy tany amin'ny lasa koa tokony hifonatsika satria ireny manimba ny fiainantsika raha vao misy eritrereto ange ho an'izay efa manambady zao eto mbola vao nanomboka nanao sipa dia nanapa-kevitra hoe za hiaraka amin'ny anina dia rehefa niaraka amin'ny anina dia nanapa-kevitra hoe za nambady azy dia lasa mpivady rehefa tiarina amin'izay Jesosy fa naninona no iny ny vadiko fa maninona no iny tena sange mba mitarika anazy hivavaka jereo nge mivavany ataony amiko jereo tsy mirara toetra ratsy indray ny asehona fanapa-kevitra izy teny amintsika fa nomen'Andriamanitra atsika ny fahazavantsaina dia kitio ny eo akaikina hoe ny fanapaha-kevitra ratsy rehetra dia jinjaina androany dia mila tsika mifona manoloan'Andriana dia mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra zay ny any amin'ny lasa ny ankehitriny indray dia mila sika mandray fanapaha-kevitra tsara satria io hiteraka voka-dratsy rapitso indray raha androany diso fanapaha-kevitra raha nisy tao hoe fanapaha-kevitra tsy nety akao lesona fa taiza hoezany tsy nety tamin'iny fa taizany tsy nenao an'Andriamanitra tamin'iny tetoeto avariana dia noentiny hafanampoko dia tonga dia nanao an'izao dia rehefa avy eo lasa voka-dratsy eo amin'ny fiainako dia maka lesona mianara fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana ny fanapaha-kevitra dia mila hery fa tsy hoe ianao reraka be iny dia manapa-kevitra tsy mavita fa mila hery ny fanapaha-kevitra mba ho mafy ny fanapaha-kevitra ao ny fanapaha-kevitra mafy sy mahery dia vokatry ny communion tsara ao amin'i Jesosy ao anatin'ny communion dia efa apitain'Andriamanitra ao anatinao ilay hatsarany dia apitainy ao anatinao ilay lalana andehanana dia apitainy ao anatinao ilay tiany haviana dia feno be ny motivation ao anatinao anapa-kevitra dia raha ohatra ratsy communion ny olona anankiray dia tsy zarizary ilay fanapaha-kevitra mety ho diso ary indraindray tsy mahery ilay fanapaha-kevitra fa raha vao mahita zavatra zay tena nanenenako ilay izy iny tena ohatrany aloha hemotra fa ohatrany tady ho sarotra ty tantary ty dia mampiditra marche arrière fa raha tsara communion enonao mihitsy ny assurance men'Andriamanitra hoe io ny lalana mandeha io
ary na tsy maheno ninninina ary ianao fa tafajoro ny fanapaha-kevitra hoe zay le izy a dia zay. Zao no lazay ny Sadraka sy Mesaka ary Abedinego hoe eny fa na dia tsy hanao an'izany ary izy ozy izy. Ny Andriamanitra io izy izy maro anay amin'io afo io. Eny fa na dia tsy zany aza. Tena tsura zany hoe hiaro Andriamanitra na tsy hiaro fa ninairaka fanapaha-kevitra. Ty ny eo akaikinao fanapaha-kevitra hoe zay ny fiarahana amin'Andriamanitra hoe amen. Mahery ny fanapaha-kevitra ao a raha tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Fa raha isika mandray an'izany resaka fanapaha-kevitra androany zany nefa tsy manana communion amin'Andriamanitra fa manapa-kevitra any amintsy izy. Fa miainga avy any amin'Andriamanitra le izy a dia ampitainy ao anatinao dia anjaranao amin'izay no mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainanao. Daniela fatatsika fa mivavaka izy, feno fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Dia hozy izy tsy olana amiko izay liona any avelao andefa tsy maninona izany. Tanareo zay le fanapaha-kevitra, izay ilay endrika fisehoan'ny kristianina ao ambadiky ny fanapaha-kevitra. Misy lalana lea tsy miovaova, tsy mihodinkodina, tsy matahotra, tsy mitebiteby. Averina fa tapa-kevitra hoe, tapa-kevitra hoe, amen. Tsy nanaiky mihitsy Daniela iakoaka any amin'izay volamena any. Fa ny aza efa fanapaha-kevitra mipetraka fa Jehova ihany ny ankofany. Dia teo Andriamanitra niaro azy tamin'ny vavahaloany. Eo zany ny olana amin'ilay fisalasalana fitebitebena, Andriamanitra angamba hiaro ahy. Tsy voatery eritreritra n'izany tsika fa zao fotsiny hoe ataony manandrify atsika, ny manandrify atsika zao manapa-kevitra dia mandeha arak'izay fanapaha-kevitra izay. Dia Andriamanitra manao ny manandrify azy rehefa avy eo, Andriamanitra miditra atsehatra amin'izay manandrify azy. Ny décision-n'ireo mpanompon'Andriamanitra taloha ireo dia efa fantatra hoe tsy miova fa mipetraka dia raikitra na hiatratra amin'ny ainy tsy raharaha iny. Reny tantarain'ny pasteur teo reny hoe any amponja ny apôstôly any amin'ny toerana tsy tokony hirana fa manapa-kevitra izy. Nena efa fiainana va mety tena menimenina nge any ane tena mikorotana e, makina e, tsisy atorina e, iza ndray zany e. Fa ny azy efa fiainana dia nataona. Dia hitanareo ny toy an'le izy fa rehefa avy eo gaga daholo ny rehetrarehetra wa tena fahaizan'Andriamanitra zany niditra tsetra zany ao ambadiky ny fanapaha-kevitra. Andriamanitra anie mahatoky e. Andonge jerentsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa e. Apokalipsy toko faharoa andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra izay efa hiaretanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo an-trano maizina mba ho voazatoetra nareo anapahoriana foloana aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitra ny fiainana. Amen. Zany mahatoky zany ao ambadiky ny fanapaha-kevitra ny toerana ho mahatoky. Isaia 6:20. Andininy voalohany. Tsara Jesosy. Amin'izany andro zany dia Isaia 6:20 andininy fahatelo aminaran'i Jesosy. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Amen. Tsika zany tsy voatery hoe misy pitsopitson-javatra kely be dia makatra ny saina makary fa izay petrahany saina eo dia iny fotsiny alehany.
izay nitaritan'Andriamanitra anao. Dia jereo fa ny fiarovan'Andriamanitra manaraka ho azy ao ambadika izany. Tsy isika zany no voatery hitebiteby eny amin'ny lalana rehetrarehetra, satria ny lalana le atsika dia araka le ten'Andriamanitra hoentiny mamaky loha saloko ny fahafatesana ane, mandalo an'izany ane sika. Tena maro ny zavatra lalovana eny hoe zao ve tompo ny tena ny fanarahantsika zany toy ny lalovana, fa tena mahita loha saloko ny fahafatesana eny an-dalana eny. Fa zao mandeha fotsiny dia ny fiarovana eo aminao. Rehefa tafavoaka eo ianao voagaga hoe ahoana fomba natafavoaka tamin'iny. Sika zany tsy voatery hoe intelligent be. Tena tamin'ny nanarahana an'Andriamanitra tamin'izany dia mianatra ny teknika ny devoly. Ohatr'izao tony karazany tony tsy azo asiana rano, tony karazany tony tsy azo atao zao dia ianarana daholo. Dia zao ny teknika fanaovana. Fa nampianarin'Andriamanitra inona ny vakianao loha amin'izany. Le izy ara-pandainga koa, le devoly mpandainga ampiresahany eo ianao. Dia lasa dia miresaka amin'ilay olona dia matetika amin'ny ray maraina vao mody any an-trano, satria mandeha tena manaka miaino devoly fotsiny. Verina avy any ianao, marary mavesatra manina fa dia dia zao ny asan'Andriamanitra raha lava dia andao. Fa tsy mila n'izany rehetrarehetra zany, fa mandeha patokiny ao anatrehan'Andriamanitra fotsiny, dia Andriamanitra miatoka ny rehetrarehetra ao ambadika izany. Amen. Andriamanitra ry manamaivana ny lalantsika ao anatin'izany. Mila isika mahatoky an'Andriamanitra. Ny finoana izay tian'Andriamanitra iarahantsika dia finoana tsy mianahana. Ny finoana tsy mianahana dia ao ambadiky ny fanapaha-kevitra izany. Tao jerentsika ange eo amin'ny Matthieu 21:21 ao mora tadidy kely io rehefa miatrika zavatra hoe 21:21. Zao ny soratany eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoanareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy nareo ka na hoe mifindray ianao ka menjerany an-dranomasina dia ho tonga izany. Izay ilay tsy mianahana. Rehefa tafiditra ao anatina fanapaha-kevitra zany ny finoanao, tsy mianahana io. Tonga dia mahita an'ilay tendrombohitra ianao dia mahita hoe ny an-dranomasina izy, dia manomboka miteny amin'izay ianao ny an-dranomasina izy. Nisy rahalahy anankiray nijory vavolombelona ny tantara taminay. Zaho izy izy nanangana trano dia vita ilay trano izy izy, fa ny olana tamiko izy izy nanao varavarakely dia lavarangana tsara tarehy, fa misy avoana be zay eo izy izy, dia takonany io ny inona moa zany nle zavatra hita. Dia isak'izay mivoaka eo aho izy izy dia tsy mahita ninina fa takonan'le avoana foana. Dia sorena zany mba vita le trano fa tsy mahita an'le ao ambadika aho izy izy. Niraisiko amin'izay ozy izy io Matthieu 21:21 io. Za tsy mianahana zany, ry tendrombohitra findrany an-dranomasina any ianao. Fo maraina indray izy jereny io le izy. Ry tendrombohitra findrany an-dranomasina any ianao. Fo maraina indray izy io le izy. Gaga hon'izy indray maraina. Ohatran'ny hoe nanao vakansy kely tany amin'ny côte tany, niverina sokafana varavarakely tonga dia malalaka mazava be le izy. Nanontany tany amin'ny mpifokotany izy fa ahoana dia le izy izy le tany nalaina nanamboarana lalana tary dia tena nandritranareo tsy teo foana ny pelle mécanique nakan'io. Kiteny eo akaikinao eo misy fanapaha-kevitra hoe misy fanapaha-kevitra. Amen. Tokony handray fanapaha-kevitra tsika. Efa niresantsika teo fa ny Hebreo 1:12 dia milaza hoe fahatokiana
fahatokiana amin'ny zavatra ntenaina ny atao hoe finoana. Raha ohatra tsika zany tsy manana fahatokiana amin'le zavatra ntenaitsika mbola tsy finoana akory le izy. Fa isika no manapa-kevitra hoe za matoky zato isan-jato atao anatiko ato amin'ny zavatra ntenaiko, dia zay vao manomboka le finoana. Amen. Mila mijery an'i Jesosy ao anatin'io, mila communion ao anatin'io, fa tsy lasa raha tsy zany. Ny ho avy dia misy ny atao hoe fiainana mandrakizay ao amin'ny finoana zany tokony mipetraka amintsika ankehitriny. Faharoa manaraka izany mila manova ny zavatra rehetra momba ny tena hifanaraka amin'izay fanapaha-kevitra ny raisitsika isika. Ohatra hoe manatena amin'ny fahatokiana an'ilay zavatra nanapahatsika hevitra isika. Anankiray izay. Anankiray faharoa, mila mijoro isika araka izay fanapaha-kevitra ny raisitsika. Ary fahatelo mila tenentsika ilay fanapaha-kevitra ny raisitsika. Zao le izy, zao le izy, teneno le izy. Ohatra zao hoe misy ny tenenina hoe rahalahy vitan'Andriamanitra io, azon'Andriamanitra atao io. Hafa be zay no hiteny andao ary hiaraka amin'Andriamanitra, andao hiaraka angataka dia hita eo, andao fampitondram-bavaka tsika dia hita eo zay ataon'ny tompo e. Samy hafa be zay zavatra anankiroa zay. Fa raha ao anatinao ny fahatokiana dia tokony hanaraka an'izay ny vavanao miteny. Amen. Vokatry ny fanapaha-kevitra omaly ny fiainana androany, na resaka vady io, na asa io, na finoana io, na fiainana. Ny fiainanao rapitso dia mbola vokatry ny fanapaha-kevitra ao androany koa. Ary rehefa nandray ny fanontaniana dia zao hoe atraiza ny fanapaha-kevitra efa niraisinao teo amin'ny fiainana. Ny lafim-piainanao rehetra ve fa nandraisanao fanapaha-kevitra daholo? Sa misy navelavelanao eny alao aloha fa hitery ao fa rapitso mahita azy. Misy mbola tsy nandraisanao décision ve indrindrandrindra ny fiainam-panahintsika mba hadio ao anatrehan'Andriamanitra? Misy mbola tsy nandraisantsika fanapaha-kevitra ve? Andao andray fanapaha-kevitra aingantsika. Isak'izay misy toro-teny eto dia tadidio fa Andriamanitra miteny aminao hoe anaka manapa-hevitra ao ambadika izany. Zany lazaiko anao fa anjaranao ny manapa-kevitra ao ambadika izany. Isak'izay maheno tenin'Andriamanitra ianao dia tokony hisy fanapaha-kevitra ao ambadika izay. Ny fahombiazan'ny tenin'Andriamanitra anankiray nandeha eo aminao dia hoe inona ny fanapaha-kevitra ny raisiko manoloana an'izay nylazain'Andriamanitra izay. Amen. Andriamanitra tia hita fanapaha-kevitra eo amintsika. Andriamanitra maniry mafy hoe andray fanapaha-kevitra ianao. Izay fanapaha-kevitra manoloana an'Andriamanitra fa niraisiny daholo. Hitahanao izy, ombanao izy, hikarakaranao izy, ametraka ny fahatsarany rehetra ao aminao izy, hiasurenao avinao rehetrarehetra izy, ny ankonanao karakarainy, fiainam-panahinao io ajorony sisy. Fa zao ihany aminao niraisinao ve ny fanapaha-kevitra. Androany Andriamanitra miandry an'izay. Tia hita tsy jereo ny ao akaikinao hoe za mahita ny tarehanao hoe fa za tsy mahita fanapaha-kevitra ao anatinao, fa miankina aminao rery zao zany. Za nefa mahita hoe fa andray fanapaha-kevitra ianao io. Za mahita hoe fa raha mivoaka eto ianao anao mise à jour be dia be fanapaha-kevitra. Amen. Ataontsika hanapa-kevitra manoloana an'Andriamanitra. Ataontsika andray fanapaha-kevitra. Raha mety ianao andao hitsangana eo amin'ny toerana. Tiako raha hivavaka ianao mangata amin'Andriamanitra hoe mba hanapa-kevitra an Jesosy. Anna fanapaha-kevitra entitra amin'ny lafim-piainako rehetra. Tsy hatopatopa ny alon-drano eny, tsy hatopatopa ny rivotra dia miakavy sy miakavanana foana.
tsy atopatopany zava-mitranga foana, tsy atopatopany tenin'ny olona visy havanana, ny teniny manampaizana rehetra, ny teniny ambony rehetra, ny teniny dokotera, ny teny tsy atopatopany zavatra misy rehetrarehetra, fa za nanapa-kevitra Jesosy fa ny zavatra rehetra efa nataonao teo amiko. Jesosy ndreto izay tsirairay avy mankasitraka noho ny amin'ny teninao, mankasitraka ny amin'ny fitantananao, mankasitraka ny amin'ny fiainanay hatramin'ny androany. Fa androany indray ianao miantso anay mba ho tody ao amin'ny fanapaha-kevitra tanteraka, amin'ny fanarananao, amin'ny lafim-piainanay rehetrarehetra. Jesosy sokafony ao anatinay tsirairay avy mba handray fanapaha-kevitra tsara, sokafony ao anatinay tsirairay avy mba ho tafatombona amin'ny fanapaha-kevitra. Zany no irinay Jesosy. Raha tsy zany zay Jesosy dia kristianina eny foana, reraka indraindray, very indraindray, dia miverina tsanganao indray, dia any indray. Fa raha ao anatin'ny fanapaha-kevitra izay dia tsy miova, fa mahazo na ny tananao, ary ozenao hoe zay na tsy miovaova dia arovan'Andriamanitra tanteraka satria mahatoky anao izy. Androany Jesosy hoeto izay tsirairay avy, fanamasonao ampio zay ho amin'ny fanapaha-kevitra, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Kehitriny fotoana anankiray andrenan'Andriamanitra fanapaha-kevitra ao anatintsika, ny firaisana aminy fanapaha-kevitra ho tafajoro, satria nisy anankiray nanapa-kevitra izay ozy izy hoe ny aho izy izy za rehefa tia dia tia ny hatramin'ny farany. Nisy anankiray izay ny teny za ozy izy manolotra ny aiko anao, fitiavana lehibe, fitiavana mandrakizay. Manoloana an'izany fitiavana izany misy zavatra tsy lavorary be dia be ao amin'ny fiainantsika, tena noho ny fahadisoany fanapaha-kevitra maly reny zareo, fahadisoany fanapaha-kevitra ho maly ny manimba antsika androany. Andaontsika hiverina amin'Andriamanitra, hifona amin'Andriamanitra amin'izay fanapaha-kevitra tsy nety rehetrarehetra. Jesosy diso izay matetika amin'ny fanapaha-kevitra, diso izay fony atao anatrehanao zay, mamitrafo aminay ary mamela heloka anay tompo. Hitanao ny décision diso rehetrarehetra, ny aingana avy any amin'ny motivation tsy izy, dia nanaonao foana izay vokatra izany. Manoloana an'izany zay Jesosy verina eto anatrehanao, mahatsiaro hoe tsisy fiainana n'aiza n'aiza, ianao tokana ny fiainana miankoka ampanajana zay Jesosy miverina, mamindrafo aminay tsirairay avy, mamela heloka Jesosy amin'ny fanapaha-kevitra tsy mety rehetrarehetra teo amin'ny fiainanay. Fandroany tompo, ianao no efa niteny taminay fa ny aza itiako dia tiako hatramin'ny farany, izay efa vidiako tsy mba hariako izany. Androany Jesosy, saromo ny famindram-ponao ny tsirairay avy, saromo ny fitiavanao ny tsirairay avy. Aoka hanenika eto indray tompo ny fahatsaranao ho andreto vahoakanao reto. Androany feno izay Jesosy ianao nanasana tsirairay avy, aoka ameno anay ny fahatsaranao ankehitriny noho ny amin'ity fanasana masina sy lehibe izay nataonao ty. Anao ny haja voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy. Amen. Votoatiny androany dia ilay Jesosy natsiaro antsika hoe andao mba iray latabatra indray. Tsarovy ege, ohatrany hoe mijoro eny ianao eny amin'ny seza eny dia miaraka amin'ny mofo sy ny rano Jesosy. Fa eritrereto fa ny ompony Jesosy ao anatina latabatra anankiray ngeza be, dia izy no mitarika antsika ao anatin'izao fandraisana izao. Dia eo Jesosy, dia eo mitarika hoe nofoko ange iny aminao iny, ny rako ange iny aminao iny, ataoko ho ao anatinao zany, ka manomboka eo ahery ny fanapaha-kevitra ao, atanjaka ny fanapaha-kevitra ao, tsy ho resy andalana zany mihitsy ianao, satria ny fanapaha-kevitra entinao hialoavan'Andriamanitra ary arovan'Andriamanitra. Amen. Fanasana izay tondran'Andriamanitra antsika dia efa niteneniny koa hoe
fa jesosy tompo tamin'iny alina iny izay na madiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy a dia nivakiny zany ary hoy izy hoe ity ny tenako a ho anareo a izao ny ataovy a ho fahatsiarovana misaora azy eo. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao a amin'ny rako izao ny ataovy fahatsiarovana na oviana na oviana no misotra ianareo fa na oviana ianareo no mihinana tony mofo tony a sy misotra amin'tony kapoaka tony a dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo a mandra-piavana misaora azy. Asandrato mivavaka atombohin'ny communion anao tiany communion atombohin'ny firaisanao amin'i Jesosy ny rany ao anatinao ny nofiny ao anatinao manomboka eto tsy afa-tsony fa zao nytenen'i Jesosy tamin'ny rainy hoe za sy ny ray ane dia ray ihany ankehitriny ianao sy Jesosy ray ihany satria ny nofiny ao anatinao satria ny rany ao anatinao Jesosy misaotra androan'izay mba hiteny Jesosy hoe zay sy ianao dia mba ray ihany satria nofinao ny tena fihinana ary ny ranao ny tena fisotro mankasitraka tompo ho anao nihaja ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy amen dia amen. Ataontsika hitehaka mafy a dia mahazo toerana dia hiditra amin'ny fitatazana ny rakitra tsika dia aorianan'izay tsika mbola hiara hivavaka. Io zany tapa-kevitra tsisy tapa-kevitra tsisy dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny a zay afaka nyrenesitsika sy afaka